Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 12. Ry havana, satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsara-pony isika, dia manainga anareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona, voatokana ho an'Andriamanitra, sady ankasitrahany. Izany no fanompom-pivavahana tokony ataonareo. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao, fa meteza hovan'Andriamanitra, ka hiavaosaina tanteraka mba ahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sy ankasitrahiny ary lavorary. Noho ny tombotsoa nomen'Andriamanitra ahy, dia izao lasaiko aminareo tsirairay avy. Aza mihevitena mihoatra ny tokony heverana ny tena, fa aoka samy mihevitena amipahendrena, araka ny anjara finoana nomen'Andriamanitra azy avy. Eny, ao amin'ny vatana iray dia misy zavatra maro anisan'izany vatana izany, kanefa tsy mitovy asa avokoa ireo. Dia toy izany koa, na maro aza isika dia vatana iray ihany, noho isika tafaray amin'ny Kristy, ka mifampiankina toy ny mifampiankinan'ireo zavatra anisan'ny vatana iray ihany. Manana fanomezana samihafa isika, araka ny tombotsoa nomen'Andriamanitra antsika. Raha misy manana ny fanomezana ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, dia aoka anao izany mifanaraka amin'ny finoana. Raha misy manana ny fanomezana nompo, dia aoka nompo. Ny mpampianatra, aoka ampianatra. Ny mpananatra, aoka ananatra. Ny mpizara, aoka hizara amin'ny mpahatsoram-po. Ny mpahafohy harena, aoka ahafohy amin'ny njodom-po. Ny mpanao asa fiantrana, aoka anao ny asany ankavaliana. Aoka ny fitiavana, tsy hisy fiantsaram-belatsia, mankahalà ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava toy ny mpiraitam-po, miezaha amin'ny fifanajana, mazotoa fa aza malaina, aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mandraisa anjara amin'ny fanampiana ireo sahirana amin'ny samy vahoakan'Andriamanitra, mazotoa mandray vahiny, mirary soa an'izay manenjika anareo, mirary soa fa aza manozana, miara-mifaly amin'izay mifaly, miara-mitomany amin'izay mitomany, miray sahina, aza matimatim-boninahitra, fa ny fanetretena ankamamiana. Aza manao ny tenanareo ho endry, aza mamaly ratsy ny ratsy, na amin'iza na amin'iza. Miezaha anao ny tsara eo imason'ny olona rehetra, ary raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Aza mamaly faty ry hava-malala, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hiasa, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: ay ny famaliana, izao no hamaly, hoy ny Tompo. Fa raha noana ny fahavalinao, dia homeo hanina; raha mangetaheta, dia homeo rano hosotroina. Fa raha manao izany ianao, dia anangona vainafo eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny tsara ny ratsy.